ajantsika hatrany many makasika an'iny fa raha ny famatsiana herinaratra kosa indray ny eo anivon'ny JIRAMA zany nitondran'ny mpitondra nyity orinasa JIRAMA ity fanazavana ny momba ny fanampinana ilay antsoina hoe subvention izay nampitombonatra any amin'ny 100 miliara ariary indray ao anatin'ny teti-bolam-panjakana nasy-pantsina andao enontsika avy hatrany ary ny fanazavany momba izay. Manao ny budget zay tamin'ny voalohany niaraka tamin'ny modèle CFMI zany misy zavatra anankitelo izay nifanarahana fa tsy fantatra aby aloha taux d'échange, vidin'ny pétrole ary ny données climatiques. Raha ohatra ka misy fiovana reo zany dia azo atao ny miresaka indray anova ny besoin amin'ny hividianana carburant. Izay moa zany tena asan'ilay subvention ka ny zava-misy tokoa zany rehefa tonga ny cyclone orambe iny niakatra ny rano na dia zay aza presque ny doublé ny vidin'ny pétrole raha ohatra ka 45 no nanaovana azy zany ny prix ny baril tamin'ny mois d'octobre 2017 amin'izao fotoan'izao efa ny fitopolo mahery dollar ny baril zany dia tsy maintsy natao zany ny fanamboarana iny ahafahan'ilay nanapitra ny taona amin'ny vidin'ny carburant. Rehefa nanao an'ireo hypothèse reny zahay tamin'ny avonina août 2017 satria zahay nanolotra budget ho fanomanana les lois de finances initiales 2018 tany amin'ny septembre dia tamin'ny fotoana zany mbola ambanin'ny $45 zany ny baril dia nazanatra zany nataonay $45 prévision pessimiste zany dia tsisy afaka hoe ny anticiper fa ho hiakitra hatramin'ny $80 zany le izy izy amin'izao efa nilokely fa ny amin'ny 70-75 eo fa tsisy afaka tamin'ny fotoana zany tsisy afaka ny anticiper an'izany io na tonga la hoe le fanampiny 100 milliards d'ariary.